komity miaro ny safidy-mbahoaka tsy mbola mifarana ny tolona mila mijoro ny isaky ny faritra ho ny firaisan-kiny. Fa antrany eto Madagasikara mbola hanjaka raha tsy misy ny fahamarinana. Fanadinam-panjakana BBC tsara homana avokoa ny mpianatra ho ny taletsekoly ny nanaovana fanadihadiana. Tompoko klasy tompoko vavy afaly tafaraka aminao indray ny tenako amin'izao takariva ny zoma fa 20 ny volana Jona ataona 2024 izao miarabanao ary manasanao mpanajana hanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Efa nampozina ho ny olom-pirenena iny voka-pifidianana navoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana omaliny sy avalim-pifidianana tsy mitombona mbola hitarafana fitongilana ho ny fanehoan-kevitra tsy misy fampandrosoana vanona eto fa fiemorana no hitranga ka tokony ijoroany rehetra hiady ho amin'ny fahamarinana isian'ny fanovana eto amin'ny firenena. Miandry ary manantena ny komity miaro ny safidy-mbahoaka noho izany ny olom-pirenena ijoro anohitra ny tsirariny eto amin'ny firenena hipetrahany tena safidy-mbahoaka marina. Fanadihadiana nataony Ando Miaratiana sy Mathieu Prince. Miaiky ny olom-pirenena fa fifidianana fenosoka tsy nandeha tamin'ny ara-dalàna ary feno kajikajy ny fifidianana solombavam-bahoaka natao teo iny. Tsy hitarafana ny tena safidy-mbahoaka marina ny vokatra ofisialy navoaka ny HCC fa misy fitongilanana ho ny fanehoan-kevitra. Any amin'ny komity miaro ny safidy-mbahoaka ny sain'ny olom-pirenena amin'izao miantso ny ijoroany ity rafitra ity hiady ho amin'ny fahamarinana isian'ny fanovana eto amin'ny firenena. Io zany efa napozipozika tokony mba jerena mihitsy zany satria io le tsy fahamarinana. Hitanareo ihany reny tsy fahamarinana indreny zany tokony tena hoe raisin'le mpitondra mihitsy zany tsy hiangatra intsony satria le misy le alabady raha ny tena ataony ihany aloha hiedina hatramin'ny farany mihitsy raha ny tena izy. Izy hita fotsiny hoe tsy misy fangalarana moa zany teo asaiko. Zay moa nahitana azy zay misy halatra efa samy zareo ihany eo dia amboarina daholo ny zava-tsy aka miandry are mihitsy hoe ahoana zao tena décision azy zareo hoe anjoso sa emotra zay mazoto io anjoso moa zany raha manjoso izy. Ny fahamarinana ahoana mba fipetraka izay na ny zareo amin'ny atoko-panohatra ato hoe ahoana ny tena hoe anaiky tokoa sa hoe ilamindamy ohatrany tamin'ny tsy haiko hoe tamin'ny 5 taona ihany sa hoe tena hoe tsy anaiky amin'izay amin'ity fotoana ity. Firenena moa zany hoe miembotra fa tsy manjoso, firenena tsy maintsy miembotra io zany tsisy tsony hoe firenena tsy maintsy manjoso. Tetika tsy ao anatin'le tena heritreritra le vahoaka zany no valin'le fifidianana. Tsy dia mitombona tsara aloha zany le didina voakan'le HCC fa mbola ohatrany hoe misy fitongilanana. Mety hiteraka fikorontanana na fitotrovana amin'le fiainana zany ohatrany hoe hialatsaka zany le fiainana. Tsy maintsy hijoro aloha zany hiaro an'le fahamarinana ka manantena zany le mpiarony le komity mpiarony safidy-mbahoaka mba manantena mba hiasa tsara mba tsy hitongilana zany mba hiady ho an'le vahoaka. Fa tena mijaly le vahoaka amin'izao. Misy ny fiovana eto amin'ny firenena zany le fahamarinana raha ohatra hoe misy izay zavatra izay tena miova. Raha ny voka-pifidianana ny voaka omaly nahazo ny maro anisany avy amin'ny fitondrana. Mazava hoy ny olom-pirenena fa tsy izy fampandrosoana hovanina raha mbola izao fitantanana izao. Madagasikara mihemotra no isy. Mila fijoroan'ny olom-pirenena rehetra ny zava-misy hiady ho an'ny fahamarinana isiany ny fampandrosoana maharitra ho ihany ny fanazavana. Fa diso fanantenana tamin'ny voka-pifidianana navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana omaly 17 Jona ny vahoaka ny Moramanga. Vohitsakitsaka ny safidinay hoy izy ireo. Manoloana izany nametraka taratasy fangatana fahazahoan-dalana anao fihetsiketsehana teny anivon'ny distrika ny antoerana ny vahoaka ny Moramanga. Anehoan'izy ireo ny tsy fahafaliany ho an'ny rahampitso sabotsy 17 Jona. Manomboka eo amin'ny tsangam-baton'ny 47 ny fihetsiketsehana mandalo amin'ny lalam-pirenena faharoa ary manodidina ny Moramanga. Nanamafy izy ireo atao anatin'ity taratasy fangatahana ity fa tsy tompona andraikitra amin'izay mety iseho satria ny vahoaka mihitsy no diso fanantenana sy liam-pandrosoana. Andrasana noho izany ny toy n'ity Sarara any Moramanga ity. Fatolona no nametrahana ny komity miaro ny safidy-mbahoaka na ny KMSB noho izany mitony asa ary tsy foana akory ny KMSB satria mbola tsy tratra ny tanjona ho an'ny tany-tandalana. Tany demokratika i Madagasikara ko mananjo an'eo ny tsy fahafaliany ny isaky ny distrika manoloana ireo tsy fanaran-dalàna misy eto amin'ny firenena.
ony hoiatrany ny fanazavana avy amin'ny firaisan-kina. Jero Menjanahary sy Hatahirina. Tsy hoe manana solombavam-bahoaka lany ny firaisan-kina dia rava atre ny komity miaro ny safidim-bahoaka na ny KMSB. Ny fantokan-dalana katoavin'ny fitsarana avombalala-pandrenana no antom-pisina ity rafitra ity manerana any Madagasikara. Rafitra napetraka isam-paritra izany ka miankina amin'ny Tranganiseho tao amin'ny distrika iray no ahafana mandray fanapahan-kevitra satria tany demokratika i Madagasikara hoy ny teo anivony firaisan-kina. Tsy ny fivononana irosona amin'ny fifidiana manaraka eo akory no maharava ny foto-kevitra ijoroany io rafitra io, fa fitohizan'ny tolona izay atao hoy hatrany ny fanazavana. Ny ady ara-politika zany zao dia ny tena fijoroan'ireo olon'ireo tamin'izay FDP zay mitady fanjakana tan-dalantsika, mitady fanarahan-dalantsika, mitady ny tombotsoa ny be sy ny maro isika. Tsy maninona io rehefa resy ara-kevitra isika fa aleo hoen'ny vahoaka malagasy fa ireo olom-bo fiditsika ireo nametrahan'ny vahoaka amin'ny fitokisany dia nitady ny fanovana amin'ny fomba fitazanana ny firenena ity satria hitantsika fa firenentsika ny potika ara-ekonomika tsisy mamorontsika na hoe te hanana an'izany fa potika ara-tsosialy, potika ara-ekonomika, potika ny toe-tsainam-piarahamonina. Dia za dia manentana sady manantena an'ireo olom-bo fiditsika ireo mihitsy hitondra avo zany feo zany hoe mila fanovana mahery vaika eto amin'ny firenena mba ahafahantsika ho any amin'ny tsaratsara kokoa. Izany mety hataritana an'ireo hafa. Aza adinontsika fa misy ny fanoherana ao anatin'ny Assemblée nationale. Ireo mitondra ny feo atarika an'ireo namany hafa ve zareo reo zay anisan'ny tanjona. Hipetraka manatentsika fa hipetraka zany lehibe ny opposition ao amin'ny Assemblée nationale. Rehefa tonga moa any amin'ny Sénat zavatra hafa zay. Fa aza adiny koa fa misy ny fanoherana aty ivelan'ny Assemblée extra parlementaire. Ary vao marina zao fa ny olona manana amin'ny fitondrana ny fanapahan-kevitra zay ny raisin'ireo olona mpitondreo dia natonga Madagasikara fa diranao fanotra zao. Na tsy hiteny zay na hiteny zay dia raha ny olona miaina isan'andro fa mitombo ny fahaseranana, ny tsirariny, ny risoriso, ny loto, ny fampitehany fotodrafitrasa eto amin'ny firenena, fampitehany fianarana, fampitehany amin'ny resaka fahasalamana, ny rano, ny jiro sy ny sira rehetra raha miaina andavanandro zany. Tsy tapitra mihitsy ny adiny KMSB raha mbola zany manjaka eto amin'ny firenentsika. Kitry faran'ny fitohizan'ny tolona ireo solombavam-bahoaka lany tamin'ny anarany firaisan-kina ka afaka andresy lahatra ireo solombavam-bahoaka namany manoloana ny foto-kevitra ijoroana ho an'ny firenena any Madagasikara ho tany tan-dalàna hoy ihany ny firaisan-kina. Vao maiky reny mamelona ny KMSB jereo zay amin'ny toerana misy antsika ihany ka ary fahitantsika voaporofitsika fa tsy mifanaraka tamin'ny zavatra rariny sy nitsiny dia anjarantsika maneho amin'izany amin'ny fomba demokratika. Tsy fanekena zany amin'ny fomba demokratika averiko ndray mandeha ny tsy fitovizan-kevitra tsy tokony mampigadro zany, ny famonoana olona, ny fandoroana an-tranon'olona sy ny sisa zany tsika zany. Tsy atsika zany fa ny vokatry ny tsy fitandremana izay mpitantana zany, fa isika kosa dia miaina nananganana an'io dia hanao an'izay andro maso zay hoe jereo fa tsy araka ny rariny sy ny intsiny sy ny zava-misy zavatra mitranga amin'izao fotoana izao. Misy ny lany hifalian'ny firaisan-kina reny, hifalian'ny mpanohatra reny satria dingana ray lehibe arapaina manokana ny mpiara-mitolona amin'ireny atoka arapaina daholo aloha zay lany indrindra ny ao amin'ny fanoherana fa tsy manakana mihitsy zany ny apiroborobo an'io etsika zay atao io satria tsy hoe misy kandida lany akory ny firaisan-kina dia takony zany tsy fetezana eto amin'ny firenena zany. Mampanao politika dia mitaky ny fanjakana tan-dalàna ny anisan'ny erahan'ny firaisan-kina, ny erahan'ny collectif de candidat reny. Zany fanjakana tan-dalàna zany, zany filoham-pirenena manome ohatra ny fanarahan-dalàna zany. Vita ary ve zany? Tsy vita zany. Ka zavatra miray lalana zany ary raha ataoko hoe asiana elanelana zany lehibe lavitra kokoa ny ady atao amin'izany fanarahan-dalàna zany. Fa ady ara-demokratika zany tsy maintsy ho ataonao amin'izany hoe eny ary mandray anjara tsika satria zay ny tapaka ny be sy ny maro fa tsy anakona ny tolona zay rahantsika efa natin'ny taona maro samihafa zay. Miandrandra antsika i Madagasikara sy ny vahoaka malagasy noho izany manana andraikitra ijoro hatrany ho an'ny firenena hoy hatrany Irivo Rakotovao. Mbola tsy vita ny tolona efa natao noho izany
tsy midika ho famaranana ny tolona ny fivononana hiatrika ny dingana manaraka eo amin'ireo fifidianana izay mbola isy eto Madagasikara ho iantrany ny fanazavana. Fa mbola adevitra treto ny fomba filaza ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana nanome rariny ireo fandikan-dalàna nataon'ny filoham-pirenena nandritra ireny fampelezan-kevitra ireny. Fanambakana vahoaka no nataony ho androm-panjakana io vony teo anivon'ny firaisan-kina. Izany indrindra mbola antom-pijoroana hatramin'izao satria mbola tsy tanteraka eto amin'ny firenena ny tany-tan-dalàna. Fanandiady. Samy diso fanantenana tamin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana na ireo kandida-pifaninana na ireo antoko politika indrindra fa ireo firaisan-monim-pirenena ny hevitra ny tokony ametrahana ny tany-tan-dalàna eto amin'ny firenena. Nolavina ny akabaron'ireo fitoriana noho ny filazana ho tsy fampiny fenitra amin'izany. Ny tena mahazendana dia ny fahasahiny ity androm-panjakana ity nanome rariny ny filoham-pirenena nandika lalam-pandrenana tamin'ny fifidianana iny ka nirotsaka antsehatra ny anao fampelezan-kevitra. Voatoana tsara tamin'ny toko sy ny andininy io fandikan-dalàna io omaly rehefa namaly ny HCC malona ny fitakinany fanafoanana ny vaton'ireo kandida voakasika io fandikan-dalàna io ary isan'ny nametraka fitoriana tamin'izany ny firaisan-monim-pirenena. Ity no toko sy andininy nataon'ny HCC na namarina io fandikan-dalàna io. Ka tsy misy fifangaroana eo amin'ny asa sahaniny amin'ny mahafilohan'ny repoblika azy sy ny ao anatin'ny vondrona politika. Koa araka izany mandritra ny fitaom-pifidianana na dia tsy afaka mandray anjara mivantana amin'ny fampelezan-kevitry ny pilasy kofidiana amin'ny fifidianana zany filohan'ny repoblika ary tsy afaka manatrika ny fivoriana karakarain'izy ireo ihany koa dia afaka kosa maneho ny heviny momba ny raharaham-pirenena indrindra ny fifidianana sy solombavam-bahoaka. Tsy manitsakitsaka ny foto-kevitry ny tsy fandaniana eo amin'ny fitantanan-draharaha ny fitsidian'ny filoham-pirenena mandritra ny vanim-potoana anaovany ny fampelezan-kevitra natao hanomezana foto-drafitrasa ilany amin'ny andavanandro ny mponina. Fa araka ny voalaza ny andininy fa 10/7 amin'ny lalam-pandrenana dia andraikitry ny filohan'ny repoblika ny miantoka ny fampandehanana tsy tapaka sy mitohy ny raharaham-panjakana na dia mandritra ny fitaom-pifidianana azy. Izao toe zavatra zao no tsy anginana satria fanampakana vahoaka ny zavamisy hoy ny filoham-piaram-panorona ny firaisan-kina Rivo Rakotovao. Mangany fotsiny ireo toerany tsy miankina 5 lany tamin'ny vokatra vojomaika navokany Seny kanefa navadika ho toerany Irmara rehefa tonga teny amin'ny HCC. Tsy azo everina hoy Rivo Rakotovao fa ireo mpitsara nianatra lalàna ireo no tsy mahafantatra fa fandikan-dalàna no nataon'ny Rajoelina. Fanabadona vahoaka fotsiny tsotro zao ny zavamisy ho iantrany ny fanazavany. Ataoko hoe tena ao anatin'ny fanambakana ny olona mihitsy, mieritreritra ny olona tsy matakatra ny ninina mihitsy reny fanambarana momba an'ireny hetsika nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny fifidianana ireny. Ny filazana hoe ny fandehanan'ny filoham-pirenena mandeha ireny dia tsy misy fiantraikany any amin'ny safidin'ny olona. Nefa ny lekelan'izay zay nisy olona tononona anarana mihitsy hoe ny fihetsika izay nataon'ny olona io dia nanova ny safidin'ny olona tany. Nefa filoham-pirenena io resahany io le isaka larobia mandidy manapaka manao conseil des ministres manala na manesotra na mampiditra mpiasa-panjakana ambony. Ahoana moa rehefa zany olona zany no mijoro mitehaka daholo ny olona tonga daholo ny mpiasa-panjakana rehetrarehetra ametrahany afatra hoe jerevo zay mety amintsika raha itsy ny fitenenana dia ilazany ny mpitsara fa tsy misy fiantraikany amin'ny resaka fifidianana izany. Raha mihaino an'ireny avekona mandeha maranako an'izay fantaina voalohany zay dia tokony hovana mihitsy lalàna mifehan'ny fifidianana io lalàna mifehan'ny filoham-pirenena io tsy maizy andro Rajoelina lasa amin'ny filoham-pirenena hoe zay zany nibato tamin'ny fotoan'andro nipetraka tsara zay nanajany olona hoe tsy afaka manao an'izany na filoha par intérim ianao na filoham-pirenena voafidim-bahoaka ianao dia io lalàna mifehanao satria filohan'ny malagasy ianao dia tsotsotra fotsiny anatin'ny 10 minitra teo eo raha ny loko azy nanazavandro zareo hoe ny filoham-pirenena nga ao ambanin'ny premier ministre izy andray no milaza an'izany. Ahoana nandeha ilazanao fa tsy manana andraikitra amin'ny ino ty filaza azy ireo mpanatanteraka ny filoham-pirenena ao amin'ny exécutif. Izy milohany ao, izy manao conseil des ministres, izy manendry, izy miorienté ty rehetra ty tonga
tsy mahatazona an'zay a fa dia lasa tokoa mandeha manao propagande anaran'ireny repitsara na inoninona olazaindry zareo a de reny zany nijorotsika zany raha tsy aiviny dia mahatratra 9 no isan'ny fitoriana voarain'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana momba indra raha-pifidianana sy olombavambahoaka iny saingy nolavina avokoa ny akamarony isan'izany ny fitoriana mahakasika ny fahasahin'ny rajoelona nanao fampelezan-kevitra ary sany laza mihitsy fa mila depute mitovy loko fa tsy anohitra azy toy ny tany ikongo sy analalava eo amin'izay pejin'ny fanehoan-kevitra politika izay ihany mitaky finiavana avy amin'ny vahoaka malagasy ny fahafahana manova ny zava-misy eto amin'ny firenena tsy misy mihitsy ny fiovam-piainana raha toka mbola manjaka ny tsy fahamarinana hitarafana ny tsy fahamarinana ny fifidianana sy olombam-bahoaka natao farany teo eny hatramin'ny famoahana ny voka-pifidianana sy olombam-bahoaka nataony teo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana Omary Irendry ho ny fanehoan-kevitra nentin'ny mpanaraka raharaham-pirenena iray. Tsy misy firenena mandroso ao anatiny tsy fanajana ny tanitandalana sy ny fanosihosena ny fahamarinana. Olana govana ho an'ny malagasy ny fitiavam-pahefana sy ny fahandrana lalina, anyka mitondra makany amin'ny tsy fanajana ny fahamarinana. Tsy mitondra ho an'ny fandrosoana sy ny fivoarana mihitsy anefa ny afetsena fa voamaika ampiletika ny firenena any akady sy any andavaka. Manana adidy anitsy izany ny eo anivon'ny fiangonana, indrindra fa ny ray aman-dreny ny ara-panahy. Ahatarafana izany zavanitranga izany nandritra ny fifidianana sy olombavambahoaka sy ny fimenomena manoloana ny vokatra navoaka ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana teo iny ho hiatrany ny mpanaraka ny raharaham-pirenena ny pastora Irmandimby Rabarimanana. Satria iso zavatra mitranga rehetra zao ny dia ny fahantrana zany io mba te-hanana fiainana metimety kokoa daholo ny rehetra ka dia ny lalana rehetra tadiavina mampitipity an'izay fiainan'izay dia tadiavina daholo ka na manao ny tsy marina zany sasany dia miezaka ary hitantsika maso zany fa saingy izao aoka ny fiangonana hijoro aoka ny fiangonana ho matotra hiteny hanazava fa ny fahamarinana ihany no manandratra ny firenena ary tsy misy afa-tsy ny fahamarinana no mahatonga antsika malagasy averiko indray hiadana sofinaritra eo ambanin'izany fahamarinan'Andriamanitra zany. Ny fitoriana izay nataony andany sy ny ankilany nandritra iny fifidianana iny dia midika mazava fa nisy ny tsy fahatomombanana sy ny tsy fahamarinana ny tranga ho hiatrany ny fanazavana. Tsy tokony ho avela fotsiny ireo lesoka fa tokony arahandrehetra mitady vahaolana mba anjakany ny fahamarinana fa tsy ho vitan'ny fitanisana fotsiny ihany ho hiatrany ny fanazavana. Iza ny manao ny marina, samy mihevitra manao ny marina daholo ary jereo tsara fa tamin'ireny fifidianan'ireny dia samy ny fampitory ny ilany manao hoe ny ray manao ny tsy mety, ny ray manao hoe manao ny tsy mety, zany hoe marina zany fa misy tsy fahamarinanao. Noho zany dia didinay mpitondra fivavahana no miteny amin'ny kristianina ndao re hanao ny fahamarinana ndao re atahotra an'Andriamanitra zay ihany tsy misy zavatra hafa ankoatr'izay. Tsy anjaranay mpitondra fivavahana ny miandany amin'iza na miandany atsy na miandany ery fa ny anay miandany amin'ny fahamarinana ka izay manao ny fahamarinana zany no ampirisihina ary dia ho an'ity Madagasikara ity dia mba ho tany anjakan'ny fahamarinana tokoa satria zany tsy ampy eto amintsika eto fa raha mba samy mandala ny marina matahotra an'Andriamanitra dia mba hiadana sofinaritra ity Madagasikara ity. Nanamafy ity ray aman-dreny ara-pivavahana no sady mpanaraka ny raharaham-pirenena ity fa miainga amin'ny finiavany tsirairay ihany no ahafana mametraka ny fahamarinana eto amin'ny tany sy ny firenena. Raha mbola ny tombontsoa manokana sy ny fitiavan-tseza no mibaiko, raha mbola ny fifanandrinana ara-politika natao ambony eto amin'ny firenena dia ho sarotra ny ametrahana ny fahamarinana indrindra fa ho an'ny tombotsoam-pirenena sy ny vahoaka malagasy fa hiantra hatrany ny taranaka faramandimby ho hiatrany ny fanazavany. Fa niarahaba ireo solomam-bahoaka firaisan-kina miisa 12 lany tamin'ny fifidianana solomam-bahoaka farany teo ny filoha mpiara-mitantana ny firaisan-kina Marka Ravalomanana. Miantso azy ireo sady hijery izay maso ny vahoaka sy ny mpiarabelona ao anatin'ny fahendrena sy ny fahamarinana amin'ny tenany, nankasitraka ny vahoaka malagasy ihany koa, nametraka fitokisana tamin'ireo solomam-bahoaka natolotry ny firaisan-kina. Notsindrin'ny filoha Marka Ravalomanana fa mitony tolona satria mbola tsy tratra ny tanjona ka tsy mahazo manara-tokona very fanantenana isika vahoaka malagasy ho ny afatra nentiny. Madagasikara tany tandalana manana solomam-bahoaka mendrika ho fanamby ary Madagasikara ho an'ny malagasy.
pejiny sosialy kosa indray miverina amin'ny fiainana andavanandro ny tokantrano tsirairay rehefa avy niatrika fety. Omaly tsy niova hoy ny fitenenana fa ny teo ihany ny teo. Vao mainka aza ny amafy ny fiainana hoy ny fanazavana vokatry ny fidangan'ny vidim-piainana izay tsy misahatra miakatra eny an-tsena eny. Voatazona fa tsy mbola niverina tamin'ny lohany ihany koa ny vidin'ireo entana niakatra talohan'ny fety hoy ny mpivarotra. Iny fety iny ihany koa no ny tarafana ny fahasahiranana ny tokantrano fony fanamafisan'izy ireo fa noho ny fahavitsiny ny mpanjifa. Fanadihadiana nataony mpanao gazety Andro Miaratina Maty Prince. Anisan'ireo entana niakabit tamin'ny fiatriana ny fety ny atody izay fanananika ny 57 sy 700 ariary raha mbola 100 sy 700 ariary zany andro maromaro ny alohan'ny fety. Toraka izany ihany koa ny lafarinina hoy ny mpivarotra. Roa andro tao aorian'ny fety mbola tsy miverina amin'ny laony ny vidin'ireo entana ireo noho ny antony tsy fantatra. Iny fety iny ihany koa no tena nitarafana ny fasahirana ny isan-tokantrano hoy ny fanazavana. Tsy miova fa mitovy ihany. Eo ihany le fanjifan'olona le tanoha mitovitovy ihany. Isan'andro ary mety. Ohatry hoe andavanandro ary mety noho ny irany fa tsisy an'izany. Tsisy fety tsy hoe fety zany tsy izay tsy mahatsy tsy akoala tsisy an'izany fety zany tsisy dikany. Tsisy dikany mihitsy zany. Tonga dia ohatran'ny hoe zéro ohatran'ny isan'andro zany anay. Ny andavanandro ara zany misy tsiana noho le fety teo. Ny lafarinina, eny ny lafarinina dia ny atody. Zay zany hita hoe niakatra kely kokoa ny entana rehetra. Zay aloha zany dia zavatra tsy haiko satria mety efa hatrany am-poto mihitsy ny miakatra dia tsy maintsy mampiakatra koa mpanjifanay mbola tsy miverina. Miverina amin'ny fiainana andavanandro ny tokantrano tsirairay atao aorian'ny ny fiatrehana ny fety. Mafy ho anisa tokantrano mamoaka vola na hividianana sakafo aza noho ny fahefamividy ambany tsy maharaka ny fisontry ny vidin'entana rehetra eny an-tsena. Verina ohatran'ny isan'andro mandeha maraina dia mody hariva dia ohatr'izay foana. Io moa zany hitovizana daholo io an'ny vahoaka malagasy tsapany mihitsy fa hoe mihamafy ny fiainana tena fa mihamafy mihitsy satria na nohanina androany ara dadavina rapitso nohanina rafakapitso dadavina amin'ny herinandro ka dia mafimafy ny fiainana saika mitovitovy daholo na mividim-bary ary zao mitovy daholo vidina voamaina ny vidina hena ny vidina anana moa zany zao dia ikoizana mihitsy fa dia lafo izy amin'izao ririnina izao satria sarotra vao mahatafavoaka an'ireny anana midy any andrenivohitra sy any amin'ny tanàn-dehibe ireny fa dia sarosarotra ny fiainana amin'izao. Midona amin'ny andavanandrom-piainan'ireo mivelona ny amin'ny tontolo ambanivohitra ihany koa ny fiakaran'ny vidim-piainana izay mbola tsy ahitam-baolana hatramin'ny androany. Marary ny tantsaha tsy misy mpijery fa samy miain-tena ny araky ny fahafahany eo am-pelantanana. Samy mamorona asa ho azy ny rehetra ahitana vola melomana ny ankonana. Ny fitondram-panjakana raha teo tsy hitanao izany asa izany. Niady amin'ny fiainana indray aloha somary mafimafy kely satria ny fiainana ohatran'ny izao any ambanivohitrako. Rehefa afaka ny fety dia efa hitanao hoe eo alohan'ny fety miezaka mitady vola dia rehefa afaka ny fety lanilany ny vola dia eo indray aloha. Tsisy fijerena kosa aloha raha amin'ny fa mamboly ny fanafotony, mamorona asa mihitsy, mamboly, mandeha mivarobarotra ohatr'izao ataoko izao. Tsisy tetika raha hoe any ambanivohitra aloha raha tsy mamboly. Arakaraka ny fiainan'ny ankizy ao aoriana aloha fa ny amintsika fa lehibehibe izao fa ankoatran'ny hoe afaka fa ny any aoriana tsy eritreretana zany. Tsy fantatrako zavatra ny olona maro fiainana mesary. Tona any ambanivohitra ihany zany na dia atao hoe mamboly ary ny any ambanivohitra. Samy sahirana daholo ihany. Mena ny tondro ho an'ny sosialim-bahoaka fa mpanantenana lava no atao tsy misy vahaolana maritra ahafahan'ny rehetra miaina araka ny tokony ho izy. Ny vidim-piainana tsy voafeh, ny asa tsy misy, ny tsy fandriampahalemana mahazo vahana. Entina ela zany izany rehetra izany fa tsy mahavaolam-bahoaka ny fitondram-panjakana. Pejy fampianarana kosa indray 3 andro sisa no anana ny mpianatra kilasy fahatelo iomanana hiatrehana ny fanadinam-panjakana BEPC. Saika efa niomana ho amin'izany avokoa ny rehetra na io ara-moraly na ara-taratasy na dia eo aza nefa ireo fanomanana sy famerenana samihafa misy ireo taranja mila amafisina hoy ireo mpianatra na izany na tsy izany tsy fotoana ianaran-desona be intsony izao fa ny famerenana sisa no mila atao fanadihadiana.
saika efa vonina hiatrika ny fanadinam-panjakana BEPC avokoa ireo mpiadina rehetra amin'izao 3 andro atsikadona ny fanadinana izao. Vita ny anjaran'ny mpampianatra, ny mpianatra sisa no manohy ny ambo no hitalentsekoly iray. Ho azy ireo, efa nitsahatra ny alatsinainy teo ny fampianarana sy ny famerenana. Niroso tamin'ny fizarana ny taratasy fiantsona sisa ny natao androany. Misy ny fepetra manokana amin'ny fanomezan'izany ho an'ny mpianatra. Olana itovizan'ny sekoly tsy miankina rehetra nisy fahafahan'ny iray aman-dreny mandoara-potoana ny saram-pianarana, saingy efa nisy ny fifampiresahana eo amin'ny rotonta. Ny iray aman-dreny raha teo manao nezaka rehetra na eo aza ny fahasahiranana ho ny fanazavana. Raha fampianarana mpampianatra aloha zany dia efa afapo fa le ankizy zany no miankina amin'ny ankizy sisa zany le izy. Hoe anao ve le ankizy satsy anao matadidy ve le ankizy raha fa sisa ankoatran'izay zany ny mpampianatra zany efa vonona ny mpampianatra rehetrarehetra hoe fa okey le ankizy. Tamin'ny latsinainy zany no nianatra farandro ankizy ireo dia nasaina nakaina, nasaina nanao vetivety kely, nasaina ny lalao fa tsy nasaina nanao setrasetra so dia misy problème fa nasaina nakaina fa nakaina tanteraka mihitsy izy zany zao reo. Mary taratara ihany fa voalohan'le ray aman-dreny mezaka ihany le ray aman-dreny mandoa an'izy misy ihany ny taratara, misy no endrasana kely fa en général naloha tsara ihany le ray aman-dreny mifanaraka teo moa zany zay mifandefidefitra teo dia voalamina tsara ihany rehetrarehetra. Efa fantatry le ankizy hoe atsy ny salina koa efa fantatry le ankizy zay efa nitonona anazy ny antony tsy hanomezanay convocation mialoha sao dia very zay zany ny antony tsy hanomezanay anazy dia androany le izy voamena. Samy manana ny fomba hiatriana sy iomanana amin'ny fanadinana ny mpiadiny. Efa ampy ny folo volana nomeny mpampianatra, anjarany tsirairay sisa no mandray sy mitahiry izany. Na eo aza ny fiomanana marobe efa natao, misy hatrany ny taranjeverina homanano sarotra amin'ny mpianatra tsirairay. Izy raha ohatra hoe resaka ara-tsaina efa ela be izy vao nanomboka ny taom-pianarana dia efa vonona fa raha ohatra hoe izao vao mianatra makony dia efa taraiky loatra. Fa tokony efa hoe tamin'ny voalohany zany no efa vonona amin'izany. Raha ohatra hoe matiera rehetrarehetra aloha zany dia efa azo tenena hoe efa voafehy taty am-pianarana daholo izy kanefa tsy maintsy misy anankiray tsy hay foana zao. Raha amiko manokana aloha zao anglais tena tsy haiko le raha. Mizaha mianatra foana na inona tsy mampalinda anahy mihitsy ny raha vao maika mampatadidy anazy sy zavatra rehetrarehetra nataoko hatrizay. Efa mipetrapetraka daholo rehetrarehetra. Tsy didina hoe mianatra be sony fa efa mamerimberina kely sisa matematika. Zay zao mbola manina ny matematika sarotra mihitsy. Raha ny tety andro mpanadinana ho an'ity taom-pianarana 13 4 ity ho tanterahina ny ray hatramin'ny 4 Jolay 2024 avy izao ny fanadinam-panjakana BEPC ho any eto amin'ny farim-piadidy mpampianarana Antananarivo renivohitra 7,704 ny mpiadina hiatrika izany. Ny safidin'ny sokajy avokoa ny 7,504 amin'ireo ary 20,303 no ny safidin'ny sokajy be. 7 taona ny zany indrindra amin'ireo mpanala fanadinana, 70 taona kosa ny zokiny indrindra. Raha ny fampitam-baovao hatrany, ny ena manodidina ny 2,000 eo rampitaina tamin'ny taondasa ny mpiadina hiatrika ny BEPC eto Antananarivo tamin'ny ity taona ity ka ny sekoly tsy miankina no tena voakasika izany. Eo amin'izay pejy ny fampianarana izay hatrany amarefo ny fampianarana ao Ambohibary komuna Ampitatafika mianan-dalana ny ankizy miditra an-tsekoly noho ny faratsiny ny fotodrafitrasa sy ny fahasahiranana menjady amin'ireo ray aman-dren'ny mpianatra. Misy fiantraikany-goavana amin'ny voka-panadinana ihany koa izany raha ny fanavazavana nentin'ny talian'ny EPP eny an-toerana. Vokatry ny fiarahamiasany tsy miankina ny komuna sy ny mponina dia hisitraka EPP vaovao amina tanàna vaovao ireo mpianatra ao amin'ny EPP Ambohibary. Hiasa avy hatrany amin'io taom-pianarana vaovao io izany sy ho ny fanazavana rehefa miaraka amin'ireo fitaovana samihafa. Fanampanazavana. Miaina ampitoerana ireo ankizy miditra an-tsekoly eo amin'ny EPP Ambohibary komuna Ampitatafika. Raha manodidina ny 100 mahery izany isan-taona, tsy misy afa-tsy 26 ankehitriny. Na mifindra sekoly eo amin'ny manodidina na tsy alefa mianatra tsotra izao ny ankamaroany avokatry ny fasahirana ny ray aman-dreny. Olana goavana hatreny sekoly ny fantera ny fotodrafitrasa-pampianarana izay tsy nisy fikitiana sy fanamboarana hatramin'ny taona 1770 any ka mitatao amin'ireo mpianatra ny loza indrindra rehefa fotoam-pahavaratra. Na manao nezaka rehetra aza ny mpampianatra, misy fiantraikany goavana amin'ny vokam-panadinana ny zava-misy hatreny ny mpianatra. Ireo zazareo ny anay hatramin'izay tsisy latsaky ny 100 foana ny tapahafahan'ny fanadinana eto aminay farany teo moa zany natao hoe tena ratsy satria 100 ny anay teo no tapahafahana
fa hatramin'izay zay tany amin'ny 20 isan-jato sy 10 isan-jato findra amin'ny EPP manodidina zareo amin'ny lafiny anankiray izay fa ny lafiny anankiray koa mampifindra zareo le fotom-pivelomany zareo mihitsy zany no stable dia mijanona tsy mianatra mihitsy izy fa tsy makany amin'ny EPP hafa dia zay no mahatonga le izy hoe vitsy ny entiny efa be da be ny ankizy mirenireny tsy mianatra. Vokatry ny fiara-miasa sy ny fanampiny ny tany ivelany, indrindra ny fandraisana anjara nataon'ny mponina sy ny komina dia afaka hisitraka trano fianarana vaovao amina toerana vaovao ny EPP Ambohibary. Afaka 3 volana dia ho vita tanteraka ny asa ary afaka mandray mpianatra avy hatrany amin'ny taom-pianarana ho avy io. Efa tonga dia tafiditra ao anatin'ny daholo ny W, ny armoire, ny solaitra, tonga dia trano azo ianarana efa voaloko, misy varavarankely aloha, misy grille de protection, misy varavarana, efa voatafo, tonga dia toerana azo ianarana avy hatrany ary andray ny taom-pianarana amin'ity taona ity, isokatra amin'ity taom-pianarana amin'ity taona ity zany le EPP vaovao. Satria le W vitsivitsy dia eo amin'ny 9 eo aloha no isitraka azy ny eo amin'ny EPP dia préscolaire eo amin'ny 20 eo satria tonga dia misy préscolaire le izy dia tonga dia misy latrine ihany koa le izy. Marefy ny fampianarana ao an-toerana hoy ny iray aman-dreny mpianatra, misy ny fahasarotana vokatry ny fahasahiranana andavanandro, manampitrotraka ny tahoatry ny iray aman-dreny amin'ny faratsiny ny fotodrafitrasa. Hitondra fiovana ho an'ny mponina manodidina indrindra nala fahasahiranana ny iray aman-dreny araka izany ny fahavitany ity fotodrafitrasa vaovao ity. Fahasarotan'le fiainana dia lasa marefo ny fampianarana, lasa tsy ohatry hoe tsy te hampianatra ny zanany ny olona nefa ny ao anatin'izany tokony tena hoe hampianatra ny zany indrindra raha ny olona amin'izao andro efa sarotra zao. Izay no tena nafinaritra hoe nisy fotodrafitrasa dia mba afaka mianatra ety zany ny ankizy. Teo aloha zao somary marefurefo. Vokotany telo no tsy mbola manana EPP ao amin'ny distrika ity fa nambona petraky ny mpitantana ny tanàna nijerena manokana izany. Ny fampianarana raha teo no isany mitondra anjara biriky amin'ny fampandrosoana ny firenena ka mila omena vahana. Pejin'ny fitaterana kosa indray ny tombo manodidina ny 3,000 eo ny isan'ireo mpandeha mivoaka an'Antananarivo talohany 20 jona lasa teo teny amin'ny gara routière Andotapenaka. Nisy kosa ny fipetrana noraisina mba hiarovana ireo mpandeha ireo na ho an'ny fiara izay na ho an'ny mpamily. Fanampanazavana. Miditra ao anatin'ny vanim-potoana fialan-tsasatra isika, fotoana mabetsaka ireo mpiala sasatra sy mpandeha mamonjy fodiana any amin'ny faritra misy azy avy. Raha ho an'ny etsy amin'ny gara routière Andotapenaka manokana, talohan'ny fetim-pirenena dia efa niakatra be isan'ireo mpandeha mihazo ny faritra izay nahatratra hatramin'ny 70 ka hatramin'ny 570 isan-jato. Nizotra mihazo ny lalam-pirenena faha-efatra, faha-2 ary ny faha-9 ny tena be mpandeha indrindra, hoy ny fanazavany. Mitombo isa manaraka izay ihany koa ny fiara-miasa eny an-toerana. Raha toka fiara manodidina 100 eo no miala amin'ny tombo fiantsonana rehefa andavanandro dia tafiakatra 70 izany amin'izao vanim-potoana izao. Mbola hiakatra io salan'isy io rehefa vita avokoa ireo fanadina mpanjakana, fotoana izay tena mahabetsaka ny mpiala sasatra. Mahazatra aloha zany isa-taona dia tsy maintsy mitombo foana satria jerentsika fotsiny zao vao vita ny fanadinana sy hoe vita koa zao ho avy koa ny BEPC mibaka dia aorianan'izay misy le fampiatsahan'ny olona makany amin'ny faritra za mieritreritra hoe ny amin'ity taona ity no anisany ho be olona indrindra makany amin'ny faritra satria fa mba manomboka stable kely ny farim-piainan'ny olona atao hoe stable kely dia mba satria taona maromaro tsika nisy Covid, taorianan'ny Covid sahirana ny olona dia amin'izao fotoana izao fijeriko fotsiny ity mba mety mba ho an'ireo izay tsy nandeha mihitsy mba handeha amin'ity taona ity. Tsy misy aloha hatreto ny fiakaran'ny saran-dalana. Mbola voatazona ny sarany teo aloha ary misoratra mazava eo amin'ny solaitra be avokoa ny saran-dalana rehetra mampitoy any Antananarivo amin'ny faritra tsirairay avy. Azo atao tsara no mametraka fitarainana sy manatona ny tompon'andraikitra raha toka misy ny fanararotana ataon'ny kooperativa na ny mpamily. Manodidina 7,000 ariary ny saran-dalana ambany indrindra ho an'ny zotra mihazo an'ny Antananarivo. Raha toka 5 alina sy ray hetsy kosa ny ambony indrindra ho an'ny zotra makany Antalaha. Satria hiala sasatra zao ny olona izay efa niteneniko teo dia misy ny saran-dalana efa voasoratra ao amin'ny tableau angamba tsara ianareo sary ihany dia iny aseho amin'ny mpandeha hoe zao ny saran-dalana eo ny tompo-piantsonana dia amin'izay mba tsy miovova. Raha misy ny fiovany amin'io dia afaka manantona ny tompon'andraikitra izy ireo, misy an'ilay fanararotana sy ny sisa dia tsara ihany manantona ny tompon'andraikitra hoe ahoana ity fa tiany voasoratra atsy nefa tiano alohanay dia tsy azo atao mihitsy zany. Ho tombontsoan'ny mpanjifa, miezaka manatsara ny fomba fiasa hatrany eo anivon'ny gara Makia Andotapenaka. Io ny lafiny fahadiovana
fa eo ihany koa ny mikasika amin'ny fitaovana manaraka ny teknôlôjia ahafahana manafaingana sy manamora ny fandaminana ety anivon'ny toeram-piantsonana. Tsy latsa-daja amin'izany ny fitsirihana ireo fiara miditra sy mivoaka ary miasa eo amin'ity toby fiantsonana taxi brosy ity. Pejy finoana kosa indray vohitry ny fiderana no hetsika hanohizana ny fankalazana ny jobily fisotrondonono ho an'ny pastora Irmandimby Rabaromanana Mivady izay mitondra ny fitandremana FLM 67 hectara. Sampana tanora kristianina misy 5 no anafana ny antsapiderana izay tanterahina etsy amin'ny FLM Manosbe fampiraisana ny fahenina ny volana Jolay ho avy izao. Rampahanjava. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no niarany asa tamiko. Korotianina voalohany 5:20 andininy 10. Io no tenin'ny soratra masina ankalazana an'Andriamanitra etsy amin'ny FLM Manosbe fampiraisana ny sabotsy fahenina ny volana Jolay ho avy izao. Etsika tafiditra anatin'ny saotra sy sitraka ho an'Andriamanitra ho an'ny Dr Pastora Rabaromanana Irmandimby Alfred Mivady izay mitondra ny fileovana 720 hektara ka andeha hisotro ronono. Antoko-pira 5 no anafana ity etsika ity amin'ny fotoana io dia ny tanora masina itosy, ny tropetra fanantenana 720 hektara, ny kerobima ankatso, ny kate ambato vinaky ary ny osana ambotsadovo fitiavana. Etsika izay karakara ny fiangonana loterana malagasy sy ny daparitany Antananarivo. Vohitry ny fiderana moa no atao anarany, zany hoe nakambana ao anatin'ity antsakirandray maka ity ireo atao hoe anisan'ny sangany amin'ny hira eto amin'ity firenentsika ity eto Antananarivo moa zany. Ka dia iombina ao anatin'izany ny kerobima ankatso, ny tropetra fanantenana, kate ambato vinaky, tanora masin'ny tosy ary ny osana ambojatovo. Ireo zany raha voresahana ny hoe osana ambojatovo, tanora masina, kerobima, kate ambato vinaky ary tropetra fanantenana dia tena vohitry ny fiderana ireo, manakoako ary dia antsonina ny kristianina rehetra hanatrika an'izany satria sambany fomba niombina ireo atoko-pira 5 ireo sambany teto amin'ny tao fitoriana filazantsara moa zany ao anatin'ny saotra sitraka moa izy io amin'ny fantanterahana ny jobily ny tenanay ka dia manasa antsika rehetra ny afanosbe moa tompotrano izy ny mpandray ny vahiny rehetra ao dia isaorana koa izy amin'ny fiarah-miasa fa ny fanindrina dia mba ho maro isika hanatrika izany saotra sitraka an'Andriamanitra noho ny fisotrondronono zany satria ny fahasoavan'Andriamanitra moa niarana asa taminay ka dia manasa antsika rehetra tompoko sabotsy 9 Jolay ao amin'ny FLM Manosbe. Tsy ho sarotra ny ahazoanao tapakila raha toa ka hanao famandria-toerana moa ianao dia mbola azo atao koa zany ary ny fanindrina dia mba ho maro isika hanandratra sy hideran'Andriamanitra ao amin'ny FLM Manosbe amin'ny 9 Jolay io. Anasanandrehetra ity etsika vohitry ny fiderana ity raha ny fanazavana atrany. Ny tapakila kosa dia hita any amin'ny fiangonana loterana rehetra eto Antananarivo. Misy ihany koa ny fanjifana izany eny amin'ny FLM Manosbe fampiraisana mandritra ny andro ny sabotsy fahenina ny volana Jolay io raha ny fanazavana atrany. Maresaka iraisam-pirenena miaina ao anaty hafanambe Italia amin'izao fotoana izao. Mananika ny 12 degré Celsius hatramin'ny 12 degré Celsius ny maripana any an-toerana. Ho fiarovana sy ho fitsonjovana ny fahasalaman'ireo mponina dia nisy ny fepetra noraisy ny tompon'andraikitra manoloana izany. Atoka zafina vonona sy Andry Rakotomarana. 20 degré hatramin'ny 27 degré ny maripana any Italia amin'izao fotoana izao. Mbola ina hiakatra be izany hafanana izany amin'ny herinandro ho avy io. Raha ny vaovao vonona ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana ao an-toerana hiaro ireo olona marefo toy ny zokolona sy ny zaza izay matetika alefany amin'ireo toerana voatokana noho ny tsy fahampindrano ateraky ny hafanana be loatra ao an-toerana. Ho an'ireo zokolona dia isy ihany koa ny laharana telefônina maimaim-poana ahafahan'izy ireo miantso mpitsabo raha toa ka misy ny hameana. Afaka hangataka fanampiana sy torohevitra izy ireo hiadina amin'izany. Tsy ireo zokolona ihany anefa no afaka hisitraka izany fa ny olon-drehetra raha ny fahanazavana. Tapitrary ny fampalalam-baovao tompoko lahy sy tompoko vavy ankasitrahana feno ianao aniaraka taminay hatramin'ny faran'ny sampana fampalalam-baovao manome fotoananao ho amin'ny rahampitso indray. Velo marito.